ny fandresen'ny mpino kristianina ny fandresen'ny mpino kristianina fandaharana totosain'ny faramalala razanajatovo hoenoinao eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao-masoa isaky ny amin'ny ora toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpandresy natsoina hoe mpandresy izy satria ny fahavalo farak'izay mafy indrindra farak'izay niseho enjana indrindra no resen'i Jesosy Kristy koa amin'ny anarany ry havana no iarabako anao eto amin'izao fandaharana fandresen'ny mpino kristianina izao amin'izao alatsinainy ny paska izao miarahaba anao aloha navita somatsara ny paska omaly dia ho fiainam-pandresena tahaka an'i Jesosy Kristy ania ny fiainantsika rehetra ny taridalana izay hitarihanantsika anio ry havana dia araka izay voasoratra ao amin'ny Romanina 9 ny andininy fa 1:30 ka hatramin'ny fa 7:30 rehefa hitanao izany tenin'Andriamanitra izany eo amin'ny bokin'ny Romanina 9 ny andininy fa 1:30 ka hatramin'ny fa 7:30 dia sokafo manoloana anao fa ovakitsika izany avy eo fa milohany amakina izany dia andelo isika iara-iombana amin'ny vavaka ivavaka isika toko dia ranao izay Andriamanitra fa Andriamanitra tsara ianao no sady mpanao tsara na dia izay heverinay ho ratsy eo amin'ny fiainanay aza no mandalo dia ianao kosa mihevitra ireno tsara izany no maha-Andriamanitra tsara anao tsy manome ny ratsy ianao eny fa na dia nandalo vono fahoriana irifiry fahafatesana aza Jesosy Kristy amin'ny maha-olombelona anay dia tena hoe zavatra ratsy izany fa teo aminao kosa dia tsara avokoa izany rehetra izany satria tianao isiany ny famonjena ho an'ny zanak'olombelona izay manaiky sy mandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy ho mpamonjy araka nizaka ny fiainany niteranao izay fa ny fihevitra tokoa dia tsy fihevitrao ary ny lalanay tsy mba lalanao fa manana hevitra hiheverana anay zanak'olombelona ianao dia hevitra mitondra fihedanana mandrakariva fa tsy loza misaotra anao fa raha tsy nisy tokoa ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty izay nandresen'ny fasany dia tsy nisy tokoa ny fandresena ho anay tsy nisy ny famonjena ho anay zanak'olombelona izany no isaorana ianao satria tianay loatra ianao tianay tsy misy ho very ianao fa tianao zahay ahazo ny famonjena ahazo ny fiainana mandrakizay any an-danitra rahatr' izay fitiavana lehibe tokoa no nitiavanao anay ary izany nampaharetanao ny famondraponao aminay koa ny fanahinao masina ny asa mahery ety anatinay ahafantaranay sy ahatsapahanay izany fitiavan-dehibe izay natolotra ao anay izany dia i Jesosy Kristy izany fanahinao masina ny hampatsiahanay mandrakariva fa noho ny otanay sy ny fahorianay rehetra no antony jaliany Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ka haizanay tena manolo tena ho azy ary koa manavao ny fanoloran-tenanay ho an'i Jesosy dia ny fanahinao masina ihany koa hanokatra ny masom-panahinay ampahafantatra anay izay tianao ambarandray atao anatin'izao taridalana izao amin'ny anaranao Jesosy Kristy nangatahana soanaovana izany vavaka izany koa mitenena ary tompo fa miainy ny mpanomponao amen araka izay efa voalaza teo ry havana dia sokafin'ny baibolinao araka izay voasoratra amin'ny Romanina 9 andininy fa 1:30 ka hatramin'ny fa 7:30 no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany raha Andriamanitra ny momba antsika iza no atohitra antsika izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy tsy omeny antsika miaraka maimaim-poana koa va ny zavatra rehetra iza ny ampangany olom-bofidin'Andriamanitra
Andriamanitra ny manamarina azy. Iza ny manamelika? Kristy Jesosy no efa maty, eny sady nitsangana tamin'ny maty koa, ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va sa fahantrana sa fanenjehana sa mosary sa fitanjahana sa loza sa sambatra? Araka ny voasoratra hoe fanony aminao na namonoana anay mandrakariva, toy ny ondro ny finoana no fijery anay. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra no ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Ray masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Eto ry havana dia voalaza ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ka nivakintsika teo, fa io Andriamanitra io dia tsy mba niaro ny zananylahy, tsy niaro an' Jesosy Kristy, fa natolony izy hamonjy antsika rehetra. Ary izao ny toyny hoe tsy omeny miaraka amin'ny maimaim-poana kova ny zavatra rehetra. Ilay sarobidy indrindra teo amin'Andriamanitra nge no nomeny. Ka inona ny tarainanao amin'Andriamanitra? Fa hainy ny manome an'izany ry havana. Fijaliana, fahoriana no ny aretany io Jesosy Kristy io. Lazaiko aminao araka izay voasoratra any amin'ny Isaia 3:10 manomboka eo amin'ny 9:7. Fa natao tsinitsinina sy ny lavin'ny olona izy, ary lehilahy ory sady zatra fahoriana. Ary tahaka ny tsy tian'ny olona jerena akory izy, natao tsinitsinina izy ka tsy mba nahoantsika. Nitondra ny aretintsika tokoa izy, sady nivesatra ny fahorintsika. Kanjo isika ny nanao azo nokapohina sy nasian'Andriamanitra ary napahoriana. Nefa izy dia voalevina noho ny fahadisoantsika sy ny torotoronina noho ny helontsika. Ny fampijaliana na azahoantsika fihavanana no namelezana azy, ary ny diakaboka taminy no nahasitranana antsika. Noho ny amintsika nge no anton'izay ny aretan'i Jesosy Kristy ny fijaliana rehetra. Zany hoe ny eloka rehetra izay natao, ny tsy fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra rehetra, hatramin'ny aretina rehetra. Zany no anton'izay ny aretan'i Jesosy Kristy, ary nentina izy nomboana teo amin'ny hazo fijaliana. Ary tsy teo izy dia navela fotsiny ho azy teo, fa nisorona teo dia nalevina, niara nalevina tamin'i Jesosy avokoa ireo fahoriana rehetra izay nianjady tamin'ny zanak'olombelona. Ny aretina, ny fangirifiriana, ny fahotana, ny rehetrarehetra arak'izay voasoratra teo voavakitsika teo. Nentina niarana levina tamin'i Jesosy Kristy, ary ny andro ny Paska, zany hoe afaka teloana, dia nitsangana Jesosy. Rehefa nitsangana izy tsy hoe nentiny niara-nitsangana indray ireo rehetra izay antony namantsihana azy teo amin'ny hazo fijaliana, tsy ry havana. Fa nalevina tany am-pasany reny, fa izy no nitsangana indray. Tsisy mahavita an'izany, ary tsisy Andriamanitra afaka havita an'izany afa-tsy Andriamanitra ray zanaka fanahy masina irery ihany. Ry havako, ny fahoriana rehetra izay entinao anie, ho anao izay milaza marary io anie, zany rehetra zany nge efa niara-nomboana tamin'ny hazo fijaliana niaraka tamin'i Jesosy Kristy, ary nefa netiny tany am-pasana anie zany. Ny fasana zany fahalovana no ao, fa Jesosy Kristy tsy tratra ny fahalovana, fa ny olana rehetra izay menjady eo amintsika, zany ny tratra ny fahalovana, ary efa lohany am-pasana zany. Izany no ampirisihana antsika mandrakariva ny hoe aokare zay ny fanao amin'ny filan'ny nofo rehetra, ny amin'ny maha-olombelona rehetra, fa Andriamanitra dia mahay manangana ny olona rehetra izay mino an Jesosy Kristy, hitomana antsika hoe ibebao izay fahotana rehetra izay vitanao, ary atolorany tenanao an Jesosy Kristy,
miara omboana amin'ny hazo fijaliana eo miaraka amin'i Jesosy Kristy ny momba antsika tsirairay avy. Ka rehefa nandray an'i Jesosy Kristy ianao ho tomponao sy ho mpanjakanao ary ho mpamonjinao, dia izao iza tsony ny olona hiampanganao? Andriamanitra no manamarina anao araka ny vakintsika teo. Nomeny anao ange Jesosy Kristy ary omeny anao maimaim-poana koa ny zavatra rehetra. Tsisy filaminana ao anatin'ny tokantranonao, miankina aminao zany ry havana. Aza ilika any amin'ny izay mety mahatonga ny olana ao anatin'ny tokantranonao izany fa miankina be dia be aminao. Ianao izay mahalala, ianao izay mandray izao fandarana izao, tsy kisendrasendra kory izao, fa Andriamanitra te hitonanao ho ao aminy. Andriamanitra te hampanaiky anao ny fanomboanao io nofinao io miaraka amin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, ary manaiky tena hietry tanteraka tahaka ny fietreny Jesosy nanaiky niditra tany am-pasana, navelan'Andriamanitra mihitsy hiditra any am-pasana Jesosy. Any no ametrahana ny olana rehetra isan-karazany, any ny ametrahana an'ireny fanendrikendrehana, ny ozona, ny fiampangana isan-karazany, ny aretina, ny zavatra rehetra izay manjo ka maharary. Navelany zany fa andao hiara hitsangana amin'i Jesosy Kristy, hiara andresy miaraka amin'i Jesosy Kristy. Fa raha manaiky ianao dia anisan'izay ho mpandresany ianao iza no anameloko anao intsony? Fa izao no voalaza amin'ny 2:7 hoe Kristy Jesosy no efa maty sady nitsangana tamin'ny maty koa, ka mitoetra eo tanakavan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Tadidio fa raha nisy fahotana izay nataontsika izay tsy ninina natao akory, fahotana izay vitantsika nandritra tontolo andro, rehefa manana an' Jesosy Kristy isika ho toby sy ho mpamonjy amin'ny fiainantsika, dia izy no mifona ho antsika isan'andro eo kavanan'Andriamanitra. Zany ange no mbola mahavelona antsika tahaka izao ka inona reny mampitomany anao efa velona reny Jesosy antsika izay ivavahantsika ary mino fa rehefa manana azy ianao dia velona koa ny fiainanao, velona ny mombanao rehetra, velona izay rehetra maty teo amin'ny fiainanao, ny maty tao anatin'ny tokantranonao, ny maty rehetra teo amin'ny asanao. Rehefa manana an' Jesosy Kristy ianao dia ho velona avokoa reny, satria Jesosy velona no nanoloranao ny tenanao. Nahoana no misaraka amin'i Jesosy ny olona rehefa tonga ny olana, satria tsy mbola miorom-paka ry havana ny finoanao. Fa aoreny tsara ny finoanao, fa amin'ny finoana nge no nandraisana an' Jesosy Kristy, amin'ny finoana nge no inoantsika hoe levona ny pasana avokoa izay rehetra mianjady, zany olana rehetra zany, zany tebiteby rehetra zany, ny mampiasa sainanao izay tena mampahianao andro aman'alina, tsy mampihinan-kanina anao io. Amin'ny finoana no andao hiteninana hoe efa niara-nombona teo amin'ny hazo fijaliana zany rehetra zany, ary niarana levona tamin'i Jesosy Kristy. Efa resin'i Jesosy Kristy zany, ary izay rehetra manana an' Jesosy Kristy dia mandresy an'izany rehetra izany. Izany no anambaran'ny eo ny 5:7 hoe iza ary no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va sa fantrana sa fanenjena sa mosary sa fitanjana sa loza sa sabatra? Be dia be ny olombelona ny miaina anatin'ny fantrana amin'izao fotoana izao. Eny fa na dia kristianina aza miaina anatin'ny mosary, fa inona ny zavatra miseho sy hita misaraka amin'i Jesosy Kristy ny akamaroan'ny olona. Ary na dia mpino kristianina raha dia misaraka amin'i Jesosy Kristy ka lasa mitady izay mahavonjy an'io nofo io,
dia manaonao foana mikolikoly amin'ny alatra, amin'ny famonoana olona, amin'izay rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Kanefa efa hita izao fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra io fa mety azahoanao vola, dia ohatra tsy mampaninona ny olona ry havana ny miroboka amin'izany. Lasa tafasaraka amin'i Jesosy Kristy isika. Rehefa ao anaty fahorim-be ny olona dia manome tsiny an'Andriamanitra tadidio fa fisarahana amin'i Jesosy Kristy izany. Rehefa ao anatin'ny fanenjehana ny olona, na dia atao hoe tsy nanao ninninona kosa aza ianao, Andriamanitra angefa miteny fa ianao angena fa izany ado anao nienjehana ianao, dia lasa ianao mitabataba, lasa koa ianao manenjana tahaka ny fanenjanana izay manenjika anao. Tafasaraka amin'i Jesosy Kristy ianao. Ny fitanjahana koa voalaza eto amin'ity andinin'ny 5:30 ity, izany hoe izay midika hoe ny fahantrana mahantra tanteraka. Fa hisaraka amin'i Jesosy ve ianao satria mahantra? Aleonao ve mandeha mamonjy mpimasy, na mpanandro, na mpiskidy, rehefa tonga ny olana misy eo aminao, rehefa tonga izay mety ho fahantram-piainana misy eo aminao? Tsaro fa fisarahana amin'i Jesosy Kristy izany. Ary rehefa tafasaraka aminy ianao, dia tsy mahay manao na inona ianao, na inona zava-mitranga eo amin'ny fiainanao dia tsisy mety avokoa, araka izay voasoratra ny Jaona 5:20 ny andinin'ny 4 ry havako. Matetika ny olona rehefa ao anatin'ny filamindaminam-piainana dia tena mahay mioby an'io Andriamanitra io, mahay midera, mahay mankalaza, mahay misaotra. Fa rehefa tonga izay ny marary eo amin'ny fiainana, ny ady sarotra rehetra isan-karazany, tsy fantatry ny olona Jesosy. Tsy fantatry ny olona Jesosy. Tsy mahay manaiky ny zavatra mitranga rehetra eo amin'ny fiainany. Kanefa efa nentin'i Jesosy nge zany, ny fahorianao rehetra, ny olanao rehetra, ny aretinao rehetra, efa nentin'i Jesosy fa miandra ny finoanao anaiky fa mampandresy anao Jesosy. Ary izao ny voalaza eo amin'ny andinin'ny 7:30 hoe amin'izany rehetra izany, izany hoe na inona mety mahazo anao na tsy voatonona teto azy, dia manotra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay diantsika. Iaino izany fandresena vitan'i Jesosy Kristy izany, nandresany fasana izany? Mbola mafy noho ny fahafatesana ve no misy eo aminao? Mbola mafy no izay nahazo an'i Jesosy Kristy ve? Mino ary havana fa tsy ny ray tanàna ray manontolo angeny miaraka nanovokovoka an'i Jesosy. Kanefa andao isika hitovy amin'i Jesosy hoe hangina ary amela ny sitrapon'Andriamanitra handalo ao anatin'izany. Amela ny sitrapon'Andriamanitra ho tanteraka ao anatin'izany rehetra izany. Fa ny fantatsika dia izao, manoatra noho ny mpandresy isika, satria efa nandresy ilay Jesosy Kristy izay tompo itsika, izay niraisitsika ho tompo sy ho mpamonjy ary mpanjaka ny fiainantsika, ka tsy maintsy mandresy isika miaraka amin'ny ihany koa. Andao nge isika anasany mialy rakoto mamonjy hitondra amintsika ny heran'ny mpandresy. Vao tsy ela kory ary havana fa tamin'ny herinandro lasa teo iny no nanontany azy hoe mialy tena fiainanao ve? Tena ny ainanao ve? Ny akamaroan'ny hiranao ankoatr'izay nomen'ny olona anao ny amin'ny tonkira zany, tena namaly izy hoe ny ainako daholo reny ravavo izy. Ary tena tsampany ilay fandresen'i Jesosy Kristy izay mampandresy azy koa. Izany nahatonga azy namorona n'ity hira ity ary nikalo ilay hiran'ny mpandresy. Andao nge mandroso mialy rakoto mamonjy mba kaloy aminay izany hiran'ny mpandresy izany, mba hikaloanay ny fandresena ihany koa izay efa vitan'i Jesosy Kristy ary fandresena izay hampandreseny anay ihany koa. Ndao azy.
sambatra ange ozy mialy rakoto mamonjy manana anao ary isika ve mba mahay mitoetra ao anatin'ny fifaliana koa fa manana an Jesosy. Nisy zavatsarotra zay ry havana lalovan'ny mialy rakoto mamonjy tamin'ny herinandro iny ny fampiresahana izany. Dia ahoana zany ny atao? Nda hoe vavaka anamorana ny zavatra rehetra fa efa resan'i Jesosy ny olana sy ny fahoriana rehetra ka andao any amin'ilay mpandresy sika no andeha hivavaka. Tena andeha ny vavaka ary ny zavatra rehetra izay nitranga dia izao netinety avokoa, tsy netinety fa tena nety avokoa ny lalana rehetra izay nizorana. Izay birao nandehanana dia laminy mampandresy ry havana io Jesosy io dia mbola hitanondrika ihany ary ve ianao manoloana ny fandresena izay efa vitan'i Jesosy Kristy. Raha mbola miondrika ane ianao raha mbola miravoravo tanana ane ianao raha mbola kivy ane ianao dia tsisy dikany anao ange zany nafatesan'i Jesosy ho anao tsisy dikany aminao zany nandresen'i Jesosy ny fasany tsisy dikany aminao ve nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty mba hampandresena asy anao. Zany ange no antony fa izay rehetra nandray azy, izay rehetra manana azy dia hain'i Jesosy no mampandresy an'izany olona rehetra izany. Koa aza vela andalo fotsiny ny Pasika 2022 aza vela andalo fotsiny fa ataovy tsapanao fa misy fandresena goavana sy mivaingana ao anatinao aoriana n'izao fandarana izao satria Jesosy dia nandresy ny herin'ny maizina rehetra, nandresy ny hery ratsy rehetra, nandresy ny zava-misy rehetra, ny olana, ny fanenjehana, ny mosary, ny fitanjahana, nandresy an'izany Jesosy ary mahay mampandresy asy anao ihany koa. Miantora aminy ary fa mpamonjy mora azy indrindra amin'ny fahoriana izy, miantora aminy ary fa izay rehetra eo aminy tsy mba angaiay ary tsy taredretra amin'ny olom-bofidiny izy fa mamaly vavaka mandrakariva ho amin'izay mitaraina aminy andro amanalina. Ho an'Andriamanitra irerany ny voninahitra iombana mivavaka isika tompoko. Sotranao izay Andriamanitra fa lehibe dia lehibe ary tsy takatray ary vetesinay mandrakariva ny ahalehiben'izany fitiavanao nay izany nanomezanao an Jesosy Kristy. Tsy honohono fa tena zava-misy ary zava-marina, tsy lainga fa tena goavana ny nataonao anay fa ataovy mahay migoka n'izany fitiavanao zany izahay. Aizany tsirairay avy manolo tena ho anao Jesosy Kristy ary ho an'izay rehetra izay efa nandray anao dia ahaizanay rehetra izay efa nandray anao manavao ny fanoloran-tenanay isan'andro miaraka aminao Jesosy Kristy mpandresy satria ady ny fiainanay ety amin'izao tontolo izao. Vao mihiratra ny masonay dia ady isan'andro no hatrehany fa ataovy mahay manavao ny fanoloran-tenanay ho anao izahay mba handresenay isan'andro ihany koa. Mahatoky ny voalaza fa na inona zava-mitranga eo aminay dia manoatra noho ny mpandresy izahay amin'ny alalanao Jesosy Kristy. Ravaravana sy tapahana amin'ny anaranao ny olana rehetra ny anatin'ny tokantrano tsirairay avy izay mandray an'izao fandarana izao. Fa ianao Jesosy ange no anjaka tanteraka anazava ny tokantrano tsirairay avy amin'ny lafin'ny zavatra rehetra manahirana ny ao anaty tokantrano ao amin'ny antsipiriany amin'ny tsirairay ary ianao Jesosy ane no ampandresy ny tsirairay ihany koa na inona ady atrehany mba tsy hitaraina tsony ane zahay, mba tsy himenimenina tsony, mba tsy ho kivy tsony, mba tsy hiraviravy tanana intsony ary mba tsy hanaonao foana ihany koa fa manakana ny fandresena ho an'ny fiainanay, ny fanaovana tsinotsinona, ny fanaotaovana foana, ny tsy fanaovana ny sitrapona ho Andriamanitra. Saotra indrindra fa matoky ianao izahay Andriamanitra ny amin'izay efa nanomezanao an Jesosy ho famonjena ho anay.
amin'ny anaranao Jesosy Kristy nangatana sy naovana izany vavaka izany. Misaotra Jesosy ho anao irery ny voninahitra Andriamanitra. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra isika ry havana afaka ny fampahery tahaka izay. Averiko eto ny hoe aza vela andalo fotsiny Pasika 2024 fa na inona misy ady atrehanao eo aminao a dia tsarova fa efa voasoratra ho anao ny fandresena. Mpandresy no anaranao ka aza kosehana zany anarana mahampandresy anao zany fa mitraka mijery an'i Jesosy Kristy ilay tompo finoanao sady mpanefy izany hahatanteraka ny fandresena eo amin'ny fiainanao na inona menjaty eo aminao. Omeko anao ary ny larana finday raha misy izay tianao hifandraisana dia ny 034 11 293 24 dia miorena tsara aza miova ary dia miarahaba ny any amin'ny faritra rehetra izay velome. Noenoinao teo ny fandaharana ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina natolotry Faramalala Razanajatovo teto amin'ny onjam-peon'ny radio Vaovao Maso.